La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Nodimandry arita faty tao amin'ny trano fonenany tetsekady fotsy io maraina io mamirakoto arivelo raha ny fanadidina nataon'ny polisy siantifika teny an-toerana nahitana diambalan'ny vatany. Mbola miandro ny tena atidotompona ndraikitra voalohany amin'ny raharaha fanodikodinana famatsimbolona nanaovan'ny bianco fanadidina ny mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena Claudine Razay mamonjy ny mpanara Vaovao. Andrasana ihany koa ny fiantsonan'ny ministry ny atitany mahakasika ity raharaha ity. Ny fampiavana-pirenena amin'ny fomban-drazana no vahaolana hitan'ny tangalamena amahana ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena raha nambaran'ny filohan'ny tangalamena eto Madagasikara. Maro ny fampiavana-pirenena efa natao teto amintsika saingy tsy nahitam-bahaolana izany. Zazalahy 20 isa no natao didipotra Vaovao no karakarain'ny antoko malagasy miaramaingy androany tao amin'ny komuna Akandanandrina. Etsika izay manala fahasahiranana ny ray aman-dreny raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona 5 no maty nandritra ny fitokonana Vaovao sy fidinana andalabe nataon'ny vahoaka ao Venezuela omaly. Fitokonana izay maharitra 27 ora. Manohitra ny anteny mera mandrafitra ny lalam-pandrenana vaovao kasain'ny filoha Nicolas Maduro ho atao. Nadidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Atsidika aminao ety am-piandohana ihany koa fa manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ety falohany andraisantsika ny vahiny. Anombotsika ny vaovao dia hita faty tao an-tranon'ny fonenany tetsy ankady fotsy io maraina io i mamirakoto arivelo. Raha ny fanadidina nataon'ny polisy siantifika teny an-toerana nahitana diambala ny vatany. Fanadimy io ramanitra. Hita faty tao amin'ny trano tetsekady fotsy mamirakoto arivelo. Raha ny fanadihadina nataon'ireo polisy tonga teny an-toerana mbola tsy fantatra marina ny antony nahafaty azy. Raha ny fantatra kosa efa indroa izy no nikasa hamono tena noho ny olana ara-pianakaviana. Nahitana diambala ny tenany hoy ireo polisy siantifika nanao fanadihadina teny an-toerana io arivo io. Misokatra ny fanadihadina mikasika ity raharaha ity ary roso amin'ny autopsie ny tompona andraikitra. Nahinona feom-basy indroa tao amin'ny trano fonenana no ataondrio raha ny fanazavana. Tena mamaritra fa raha ny filaza n'ilay mpanampy zany dia hoe naheno feom-basy indroa izy dia avy eo izy nijery dia nahita fa hoe efa maty le mamirakoto arivelo zany. Tokony tamin'ny 2010 teo eo zany. Autopsie ny tena mamaritra an'izay zany fa nisy basy pistolet tao tsy afaka mitentsika hoe io ve no anan'le izy fa zay nataontsika hoe manomboka ny famotorana zao fa efa vita zany constat ato amin'ny toerana nisy an'razany dia ho alefany morgue indray izy ho atao autopsie dia aorianan'izay zany tsika tena mahita hoe inona marina le nafaty anazy. Raha ny fanadihadina natao mbola nametraka afatra tamin'ny alalan'ny tambadrotra serasera io marana io ny tenany ary ny tantara ihany koa ireo olona mianjady aminy. Raha tsy aivina expert comptable mamirakoto arivelo ny taona 2027 ka hatramin'ny 2024 tare général tao amin'ny vondrona midi mamirakoto arivelo. Ny volana May 2024 ka hatramin'ny Desambra 2024 izy ny tanany anjara toerana amin'ny ministry ny serasera. Efa solombavam-bahoaka ihany koa ny lehilahy tamin'ny taona 3 ka hatramin'ny taona 7 teto Antananarivo renivohitra. Ny tanany toerana filohan'ny kongresin'ny tetezamita izy ny taona 12 ka hatramin'ny 12 ary filohan'ny Anklafy Ravalomanana. Isan'ny adiny amin'ny hamerenana tanindrazana an'Andriamatora Ravalomanana ny tenany nandritra ny tetezamita saingy tsy nomerany toerana tokony ho azy izy rehefa tafaverina ny tanindrazana marika Ravalomanana. Porofon'izany
tsy natao isan'ny kandidat avy amin'ny antoko tima ny tenany nandritra ireo fifidianana fandimby teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ben'ny tanàna Antananarivo sy Loholona ny volana maharsa 2024 ny latao amin'ny antoko tima ny tenany. Telo volana aty aoriana nanaovany Bianco fanadadiana ny mpanolontsaina manokany filohan'ny pirenena Claudine Razaimamonjy mahakasika ny fanodikodinana famatsim-bola manokany ny komunina ambanivohitra maromaro. Mbola tsy fantatra marina hatramin'izao izay tena atsidon'ny kotrika izany. Fanadiny Andro Rarso. Netoy tamin'ny herinandro lasa teo ny fanadihadiana tao amin'ny Bianco mahakasika ny fanodikodinana famatsim-bola manokany ireo komunina maromaro na voareo roa ny mpanolontsaina manokany filoham-pirenena Claudine Razaimamonjy. Talemisahana ny famatsim-bola manokana sy mpiara-miasa aminy vitsivitsy ary ben'ny tanàna iray nanaovan'ny Bianco famitorana. Taorian'izany famitorana izany no nampidirana amponjavojo maika ity tale ity sy ilay ben'ny tanàna ny alatsinainy lasa teo. Nanaitra mara nefa fa 3 andro monja dia nahazo fahafahana vonjo maika ilay tale. Mampametra-panontaniana mpanara vaovao ihany koa no mbola tsy natsomy Bianco ny ministry ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana sady prime ministre amin'ny raharaha fanodikodinana famatsim-bola manokana ity amin'ny maha-tompon'andraikitra mivantana azy ity ministera ity. Tsaroa marina raha maniry azo famatsim-bola manokana ny komininy iray dia tsy maintsy manao fangatahana mivantana ministry ny tany sy fitsinjaram-pahefana ny amin'ny antony ampiasana sy angatahana famatsim-bola manokana io. Raha ny vaovao iray maromaro ireo komina nisy vola be niditra tao amin'ny kantiny izy ireo anefa tsy nangataka famatsim-bola manokana. Andro vitsomonjy aorian'io fidiram-bola be io dia misy baiko avy any ambony manery ireo ben'ny tanàna mindry ireo vola ireo amin'ny akaton'olo tokana. Hatramin'izay ny poanty raharaha fanodikodinana famatsim-bola manokana ity dia miandry fatratra izay toy ny fanadihadiana ny olom-pirenena amin'izay tena atidoha mikotrika azy ity ary porofo marina fa tena mampiatra ny tany tandalana sy miady amin'ny kolokolo isika fa tsokabary fotsiny ihany. Ny fampiavana-pirenena amin'ny fomban-drazana no vahaolana hitan'ny tangalamena amahana ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena raha nambaran'ny filohan'ny tangalamena eto Madagasikara. Maro ny fampiavana-pirenena efa natao teto amintsika saingy tsy nahitam-bahaolana izany. Fanadihany Valeria Stefany. Ny fanatanterahana ny fampiavana-pirenena amin'ny fomban-drazana no vahaolana hitan'ny tangalamena eto Madagasikara amahana ny olana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay no atao satria efa maro ny fampiavana-pirenena saingy tsy nahomby avokoa izy ireny. Tsy vahaolana intsony izy ireo ny fampihavanana ara-politika. Tanjon'izy ireo amin'izany ny anafoanana ny valifaty, ampanjaka ny filaminana ary ny fandriampahalemana. Ny fampihavana fomban-drazana zany ohatra zany tadiavina vahoaka amin'io moa mampilamina ny Madagasikara mba sy hoe ilana famalifaty zany tanjona izy zany mas misy famalifaty na iza fandimby toerana edy sy misy famalifaty zany dia samy famela. Kana mbola resaka ny hoe fihavanana amin'ny taratasy manko izy fihavanana amin'ny mbola latabatra io dia mbola famalifaty foana ireo. Kalefa fihavanana fomban-drazana izy zany sisy famalifaty zany. Ho tanterahana ny 15 volana aogositra ho avy izao ny fampihavana-pirenena amin'ny fomban-drazana ny tangalamena rehetra eto Madagasikara. Anasa ireo filoham-pirenena efa nifandimby nitondra izy ireo amin'izay fotoan'izay. Amaly ny antson'ireo tangalamena ireo ve ny filoham-pirenena nifandimby teto amintsika. Ho hitantsika amin'ny 15 volana aogositra ho avy izao moa zany ny valiny izay. Araka ny hitantsika tamin'ny lohateny-baovao teo dia potika vokatry ny fitrandrana grafity ny tontolo iainana ao amin'ny fokontany Ambatolampy Brickaville. Raha mitoy ny fitrandrana atahorana oringana avokoa ireo zava-maniry rehetra any an-toerana eny hatramin'ny rano fisotro madio ampiasain'ny mponina azy. Fanadiny Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny taratasy nosoniavin'ny tale raisam-paritry ny arenan-kibon'ny tany sy ny solika avy any Tomasina, certificat de travail de recherche mandritra ny enim-bolana no azon'ilay orinasa dia ny métal sy Madagasikara ao amin'ny fokontany Ambatolampy, commune Ambinanino ny distrikany Brickaville. Ny zava-misy lazay ny mponina ao an-toerana fa efa mitrandraka ny orinasa ary efa tsikaritra sahady ny fahapotehan'ny tontolo iainana vokatra izany. Ahitana zanaka bois de rose misy sady 500 serivo fototra ao amin'ny toerana io. Bois de rose nambolen'ireo ray aman-dreny 50 taona lasa izay. Io le bois de rose. Ti le bois de rose. Io izy aby io. Misy amin'ireo zanaka bois de rose ireo no efa potika ary mbola ho potika avokoa ny ambiny raha mitoy ny fitrandrahana. Zao ny avony. Nefa zany raha mitoy le fitrandrahana dia potika manontolo. Misy amandrivona izy eto. Anatin'ity toerana fitrandrahana ity. Efa misy simba zany ireo amin'izao. Efa misy simba amin'izao fa misy amin'ny any amin'ny 10 any zao simba tratran'ilay kanala sy ilay ranontany. Ankoatr'izay,
ahitana palissandre sy ireo hazo sarobidy isan-karazany ao an-toerana. Tsy ireo hazo sarobidy ihany anefa, ahitana hazo fihinam-boana ambolena ihany koa ny toerana, ohatra amin'izany ny litsia. Ty letsia ty zao efa misy 10 ans nambolena ananjy aty io. Misy 580 zany fototra letsia ty. Ary ty toerana ty zany misy hazo sarobidy de reto. Misy andramena reto, misy palissandre io igny agnatiny. De re zany tsy vonoina fa tezaina. Ambadika an'igny misy atialana akasia marobe de misy atialana. Zany zany mahatonga anay hoe miaro ananjy mihitsy satria arena sarobidy zany ho an'ny firenena koa le izy. Vokatry ny fandavahana sy ny fanamboarana lalana nataon'ireo mpitrandraka, manahy mafy amin'ny zavatra iseho ireto mponina ireto raha tonga ny fahavaratra. Izao aragna tany ty zao rehefa magnorambe ny andro de milasa ambany agny nefa ty loharan'ny dobo misy dobo ato ambany ato. De loharan'ny dobo zao ty de lasa ambany agny daholo io de maloto le rano nefa le oxygène simba le oxygène am'le rano zany am'le trondro. Ao zao dobo trondro vao dobo trondro gasy ao de tsy nahafapo ana le dobo trondro gasy de ansorogno vao manampona ndraiky za magnano dobo ara teknika zao vao anomboka ambany ao de noho zareo hoe hoavy tonga taty zany de kivy zany am'le fagnanaovana ananjy zany de zay zany zavatra zay tsara heverina satria manimba zany fa zavatra iaignana zany ary mahavelona zany dobo zany tegna zavatra mahavelona. Efa maloto ihany koa ny rano fisotro madio ampiasain'ireo mponina any an-toerana. Ty zany le rano fisotro n'olona hatramin'izay de zany hoe fahitana le loto sy le hoe lafiny fahasalamana zay de zay antony anaovana le pompe. Inona mety risque aminy amin'izao le hoe nisy fitrandrana ty io zao? Ny tena hoe risque zany satria agny ambony amin'ny lohan'ity rano ty zany tegna hoe ranotany sy lay oraka jiaby ara-potika zany mivarigna amin'ity aby de lasa sy hifonana le izy. De potika le fotodrafitrasa na le mpanohana ara mety kivy raha ny fiheverana izy satria ny zavatra tanàna eritreretin'ny hatsaraina lasa nisimbany le dain'ny mpitrandraka indray. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny mponina tsy hanaiky ny fitohizan'ny fitrandrahana raha tsy misy ny fifampiresahana. Tokony ampiarina ny lalàna hoy izy ireo izay milaza fa tsy maintsy misy ny fankatoavan'ny mponina manajary ny tany vao miroso amin'ny fitrandrahana ny orinasa iray. Zazalahy 20 isan'ny natao didipotra faobe izay nikarakarainy antoko malagasy miaramiainga androany tamin'ny commune Akadinandreny etsika izay manala fahasahiranana ny ray aman-dreny raha ny fanazavana azo fanadina. Ho fanohizana trany etsika ara-tsosialy karakarainy antoko malagasy miaramiainga tamin'ity androany ity, teto Ankadinandrina no nanatanterahana ny didipotra vaobe. Zazalahy miisa 20 no natao famorana vaobe. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fizarana kilalao andreo ankizy rehetra natao didipotra. Fanalana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny ny etsika raha ny fanazavana. Tena hoe tsotra sady mahafinaritra le zany hoe tena manara-penitra tokoa le izy zany. Sady na ny eo anivon'le zaza zany tsy de mitaraina be zany le zazakely. Sady mahafampahasahiranana le zany tena tsotsotra. Nahatonga anay hoe tia nanao anazy zany eo an'le hoe tonga de mahazo pataloha. Satria raha ny atokantrano manko raha karahin-jaza mbola ela be vao mahazo pataloha, mbola sahirana zany ianao, mbola mitaiza ela mihitsy. Nahatonga anay aty de tsisy hafa le vita gasy hoe misy zavatra aloha, misy ilaina kojakoja be da be fa ty tsy tompoko tsisy. Satria hoe maina maimai-poana le izy moa zara konkoa raha misy an'le izy mba amin'le fomba vaovao zany fa tsy le fomba taloha e. Dia izay no tena naresy lahatra anay hoe aleo atao amin'ny didipotra faobe io le izy. Mankasitraka tamin'ny zareo nikarakara an'le izy dia ny fanirianay zany mba maro ny olona iroso amin'le izy fa tsy amin'le fomba malagasy foana isaky ny hanao raharan-jaza satria tena mahafaka fahasahiranana tokoa le izy. Zava-dehibe araka izany ny didipotra vaobe maimam-poana tahaka izao ary tratra ny tanjona hoy kosa ny mpikambana eo anivon'ny tanora malagasy miaramiainga ao amin'ny commune ity. Etsika ara-tsosialy izay tena mahakasika ny fiainan'ny vahoaka satria ananana fandaniana maro izy io raha atao amin'ilay fomban-drazana ka izay no etsika nikarakarain'ny antoko malagasy miaramiainga mba tena etsika mahakasika ny fiainam-bahoaka tokoa ilay izy. Dia androany moa zany tratra ny tanjona satria natratra 20 mahery moa zany ny
ankizy zay natao didipoitra foibe eo amin'ny androany dia isorina indrindra ny tompona ndraiky rehetra avy any amin'ny foibe nandefa ny solitena avy any Antananarivo sy nandefa ny dokotera anao an'izay asa sosialy zay dia akasitrahana indrindra ny ihany koa ny fatokisana izay nomen'ny vahoaka ka nafahana ny karakara andreo zazalahy reo. Ny antoko malagasy miara-miainga no nanatanteraka ny hetsika ary anatin'ny vinany antoko ny fijerena sosialim-bahoaka ety fotony takizao. Ankoatra ity androany ity mbola maro ny hetsika ara-tsosialy ho atao izay miantefa tanteraka ho an'ny vahoaka ny fotony takizao. Araka ny fanambaran-teny am-piandohana dia manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izany fa andriamato tsara saotsy Lies Robert izay solotenan'ny mponina vao Bekily sady filohan'ny fikambanan'ny zanaky Bekily monina Toliara miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Fanontaniana petraka aminao voalohany amin'ny anao solotenan'ny mponina Bekily izay misy tranga tsy mazava mipoitra any aminareo amin'izao fotoana zao, afaka hazavainao misy kokoa ve zay? Misaotra manome fitenenana voalohany indrindra faly miarahabanareo ato amin'ny Kolo TV aly faly miarahaban'ny vahoaka malagasy sy akanavaka indrindra ny distriktan'ny Bekily sy ao amin'ny faritra Androy ary izay monina Toliara. Eto zahay dia mitondra ny tranga mampalahelo izay tsy nampahafantarana anay teo anivon'ny vahoaka na teo anivon'ny parlement ary tsy nisy teny fampiarana fa tonga dia didim-panjakana mivoaka tamin'ny taona 2015 tsipika 593 tamin'ny 1er avril. Io didim-pitsakana io zany dia chef-lieu de district zahay nanomboka tamin'ny 1952 tany amin'ny fanjanahantany. Androany anefa zahay dia misy commune zany atao hoe Beraketa dia hafindrany ny chef-lieu de district. No inona ny antony? Tombotsoan'olo tokana no manao an'izany. Kanefa izahay 20 commune no mandrakotra ny distriktan'ny Bekily. Dia nefa misy distrika efatra ao anatin'ny faritra Androy mandrakotra ny Ambovombe io dia Beloha, Tsiombe, Bekily zay no mahareny voaparitra ny Ambovombe. Nefa zahay distrika mitovy. Nefa ny zavatra mahagaga anay ary mampalahelo anay mitaraina zahay amin'ny mahasolotenam-bahoaka anay no tsy hoe tsy nitenerana io didim-panjakana io ary tsy nisy famoriam-bahoaka nampilazana anay mialoha mba ho nahafantaranay n'izay zavatra zany. Ka eto zahay dia fa nametraka rekety any amin'ny filankedim-panjakana amin'ny conseil d'état ary efa nametraka rekety any amin'ny ministère ny intérieur. Zay zany nefa ambaratonga pahefa efa nandalovako zay izy ambaratonga pahefana rehetra zay efa nandalovako zay voakasika an'izay satria conseiller des ministres io zavatra io mivoaka amin'ny conseil des ministres. Conseil des ministres le nivoaka ty décret nilazainao ty izava reo hoe nanao soni tamin'izay nanao soni amin'io voalohany dia voalohany indrindra ao amin'ny conseil des ministres voalohany dia premier ministre chef de gouvernement Jean Ravelonarivo efa ny ala izy amin'izao fotoana zao. Dia ny magnaraka premier ministre amin'izao fotoana zao ny ministre ny intérieur izy no sady premier ministre solonandrasana Mahafaly Olivier. Dia ao koa ny ministre ny finance et budget monsieur Maurice Gelfe. Dia mbola ao koa ny ministre ny fonction publique Andriamatoa Maharanto Jean Didier. Dia mbola ao koa ny garde des sceaux des ministres efa niala izy amin'izao fotoana zao kosa raha manantena soa no Elinina. Ary ao koa ny ministre ny communication. Ina zany zavatra andrasanareo amin'izao fotoana zao? Ny andrasanay amin'izao dia manao fanambarana zahay hamoanana ny didim-panjakana io satria tsy rary moatra ny didim-panjakana satria tsy nisy tenerana. Fa raha mba nisy tenerana izy io sahala amin'ny hoe ny sakay aza rehefa mangidy rehefa tenerana lany ihany. Kanefa amin'izao fotoana zao teto Antananarivo raha nisy trangana palahelo zany nataon'ny colonel Lilson zay nataony hoe ville mort, ville maty, tanàna maty i Antananarivo. Nefa nienjehina indrindra moa zahay chef-lieu de district hatao distrika maty ndray kosa zahay. Enjehinay koa zay nanao proposition an'io zavatra io. Na fantatra ve izy io? Efa fantatra ve le olona? Efa fantapatatra ihany aloha le olona nanao azy satria tagnatin'ny fitondrana zany amin'izao fitondrana zao dia efa fantatrinay satria sénateur le olona ary en plus lehibe ny faritra teo aloha. Dia raha mitombona ny fanontaniana mipetraka any amin'ny fikarofanay io dia hotorinay eo anivon'ny fitsarana ireo olona nahavanin-doza reo. Hotorinay satria miantso fiantsina ho an'ny vahoaka mihitsy zany ao Bekily ny fahitavanay azy. Fiantsina tanteraka zany. Izay no mahatonga anay hanenjika an'ireo olo zay nahavanin-doza nanao proposition hagnovanay ho commune rurale zahay. Nefa fa chef-lieu de district zahay no sady commune fa urbaine. Dia io totonga anaty amin'ny commune rurale.
mampalahelo anay vahoaka zao izay mahatonga anay tafakatreto Antananarivo manao an'izay fanambarana zao horentanitra indrindra ny ray aman-dreny filoham-pirenena hijery akaiky io zavatra io fa agnisan'ny mampalahelo anay io zavatra io aleonay raha maty olona rivo indray andro ponina rivo toy zay hanovana anay anatin'izay chef-lieu de district vetivety zay. Raha atsika akaiky moa zany ty raha ty fa nisaoranao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao. De misaotra betsaka anareo teniko farany dia miangavy anareo zay voakasika ny raharaha ty hamoana an'io tsy misy hatakandro ary hanao fanambarana amin'ny vahoaka ny bekily fa manana solo tena mpanjakana anao andriamatoa filoham-pirenena indrindra ny gouvernemanta dia mba hilaza amin'le vahoaka fa hoe tsy aplikena io fa raha aplikena io de ho toherinay hatramin'ny farany io ary tena mbola hatramin'izao zahay dia mbola ataoko angamba andala-pikarohana nanao an'io zavatra io. Misaotra betsaka anareo ato dia faly zahay amin'le fomba fandraisana raha izao ny fomba fandraisana anay avy any atsimo satria tany lavitsandrina hono zahay androy ao io de zany no mahatonga ny zalahy manao petatoko an'io zavatra io ka de misaotra betsaka amin'ny fandraisana dia makasitraka makatelina misaotra betsaka amin'ny fandraisana anay. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokam-barotra. Parabole andray zao ny tena ny langagement ve décodera 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura Sure. Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Avec la 4G by Telma, où que tu sois, révise tes cours. Fais tes recherches. Promo exam, la Powerbox à 280 000 arrières et le Wingle, prix promotionnel à 75 000 arrières. Réussis tes examens avec la 4G by Telma. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Microcred Holding s'est implantée dès 2006 à Madagascar et devient en 2010 une banque. Elle fait maintenant partie des 100 plus grandes entreprises de l'île. Depuis sa création, la banque n'a cessé de se développer grâce à des offres adaptées, des services innovants et une politique de finances responsable qui favorise l'inclusion financière. Aujourd'hui, le groupe Microcred compte près de 951 agences et points de service dans 9 pays. Ses principaux actionnaires sont le groupe AXA, Apis, Maginvest, la Banque européenne d'investissement et NMI. Il sert plus de 460 000 clients en Afrique et en Asie, dont plus de 111 000 à Madagascar. Des particuliers, des micro et moyens entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises et des grandes institutions. Microcred Banque Madagascar est une banque qui œuvre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, civique et environnemental. La force de la banque se résume en 5 valeurs. Simplicité, proximité, fiabilité, créativité et dynamisme. Elle intervient sur 3 grands domaines. Le financement des entrepreneurs et des salariés, le transfert d'argent domestique et international, la gestion de fonds avec un éventail de comptes bancaires répondant à chaque besoin de ses clients. Les transactions financières avec des moyens de paiement simplifiés, chèques, virements, cartes de retrait et effets de commerce. L'épargne avec des offres adaptées et diversifiées et des rémunérations plus qu'attractives. Le placement financier, un investissement fiable et un revenu garanti. Aujourd'hui, Microcred Bank innove avec les agences mobiles, les 400 membres du réseau de correspondants Vaovao et l'utilisation de la technologie, applications mobiles, biométrie.
La banque crée une communauté dont l'objectif est de faciliter le présent et d'embellir l'avenir. Microcred Banque Madagascar, voire plus grand. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika manodidina ny 700 ireo mpianatra avy amin'ny faritra Matsatra ambony sy Amoronmany mianatra eny anivon'ny Université an'Antananarivo. Misy amin'izy ireo no tsy mifankafantatra sy mifankalala akory. Antony ampahafantarina sy anatanterahany fikambanan'izy ireo etsika ara-kolontsaina raha ampitso fezo ravaly. Tombontsoa maro onsitrahan'ny mpianatra indrindra ireo avy any amin'ny faritra mianatra eny anivon'ny Université n'Antananarivo amin'ny alalan'ny fidirana anatin'ny fikambanan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra ny Aviany, raha nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra Ambatofinandrana. Isan'izany ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fanamafisana ny firaisan-kina. Agnatin'ny association ihany no afaka mahazo trano hipetraran'ny mpianatra any amin'ny cité universitaire zany. Ao ihany koa ny protection sociale zany filazana azy mialatsiny amin'ny teny baiko. Satria mpianatra matetika izy rery mandeha aty fa ny fianakaviany mijanona agny tanàna ka raha sanatria misy aretina na misy zavatra urgent ilaina dia anatin'ny association ihany no afaka mifamonjy. Feno 12 taona ny fikambanan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra Amoronmany izay anamarika izany rahampitso manomboka amin'ny 2 ratolakandro amin'ny CMS Tanimora. Sady fandraisana ireo mpikambana vaovao anatin'ny association. Dia akehina aby ireo mpianatra rehetra ambositra fandriana manandriana même manao hoe fatagna fianaratsoa aza dia angafiatsonay dia mba ho tonga hanatrika an'io. Amin'ny asabotsy izy sabotsy 29 zao ao amin'ny cercle mesa Tanimora manomboka amin'ny 2 tolakandro mandrapaharain'ny andro. Rahampitso ihany koa no andraisana ireo mpikambana vaovao anatin'ny fikambanan'ny mpianatra avy any Ambatofinandrana, Matsatra ambony sy ny manodidina. Nodoran'ny dahalo ny tanànan'ny Mahatsinjo commune Bemara distrikany Antsalova ny fiandohan'ity herinandro ity. Trano miisa 7 no may vokatra izay voaroba avokoa ny fananan'ny mponina tamin'izany. Nitondra fitaovam-piadiana sy zava-maranitra ireo dahalo tamin'izay fanafiana izay. Lehilahy roa kosa no naratra teo amin'ny lohany nandritry ny fanafiana ritra tanteraka ihany koa manoloana izany ny omby tamin'io tanàna eo. Tsy nahitana zandary teo an-toerana nanomboka ny 15 volana Jolay teo katramin'ny nisin'ny fanafiana izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia anisan'ny vakoka manatantara eny amin'ny faritra Andohalo ny paroisse internationale FJKM Andohalo. Anisan'ny fiangonana manatanteraka ny fitaovam-pivavahana amin'ny teny frantsay sy anglisy ny FJKM avaratra Andohalo. Fanadinana Rendrany manana. Manan-karena vakoka sy manatantara ny faritra Andohalo. Tafiditra ao anatin'izany ny paroisse internationale FJKM Andohalo ary manana ny tantarany hatrany ity fiangonana ity. Tamin'ny taona 2009 no nanorenana ny trano, nanorina poitra tamin'ny taona 1790 i Galeny ary nametrahana fiangonana iray hafa izay fiangonana FJKM avaratra Andohalo ankehitriny. Tamin'ny taona 1790 no niverina ho paroisse internationale FJKM Andohalo izay miavaka amin'ny fitaovam-pivavahana amin'ny teny frantsay sy anglisy ihany koa. Ty fiangonana ity aloha zany zao efa 520 taona dia efa tamin'izany fotoana zany efa nisy ny fiangonana amin'ny teny frantsay FJKM fa ny katolika zany eo afara vohatra zao no fiangonana amin'ny teny frantsay. Amin'ny teny frantsay daholo na ny sampana rehetra amin'ny teny frantsay daholo ihany koa fa misy fotoana izay manao culte en anglais indroa isan-taona eo amin'ny après-midi. Ny paroisse internationale FJKM Andohalo izay miavaka amin'ny fandraisan'ireo fankalazana samihafa na protestanta na finoana hafa. Anisan'ny singa mampiavaka azy ny fametrahana ny orgue Juillet izay nipetraka tao anaty rova ary namboarina tany Londres. Manjaka hatrany ny feon'ireo antokopira izay miantsehatra eto amin'ny paroisse internationale FJKM Andohalo. Amin'ny finoana hafa amin'ny ankapobeny aloha zany dia ny ao anatin'ny FFKM no raisinay hatreto. Ohatra ny mariage indray rehefa mifanaraka amin'ny fiangonana ohatra ny hoe
fiangonana any ivelany protestante any ivelany no mandefa olona anao mariage aty aminay dia efa misy taratasy avy any amin'ny zareo mampahalala mazava ny mombamomba an'ilay olona dia afaka tanterahana ny mariage. Concert koa izay ato amin'ny fiangonana matetika dia misy an'izay concert izay avy amin'ny fiangonana FJKM, misy ihany koa ny groupe izay manao concert ato. Mampiavaka ny paroisse internationale FJKM Andohalo ny fandraisana teratany vahiny isaky ny fotoam-pivavahana na ireo malagasy aza no maro anisy ao anatin'izany. Fantatra fa nisy ny fanamboarana ny akrana akaiky ny paroisse internationale FJKM Andohalo tamin'ny taona 2014. Mitetina 2 miliara ariary ny fanamboarana fotodrafitrasa ary ireo mpiniany no nanokana teti-bola manoloana izany. Miavaka amin'ny fotoam-pialan-tsasatra miaraka amin'ny tekno amin'ity taona 17 ity tekno vacances mitsangatsanganana miaraka amin'ny limousine mitetana Antananarivo etsika izay tafiditra ao anatin'ny 15 taonany Elite GSM sy tekno fanidinka etao Andriatsilavo. Tsotra ny fandraisana anjara amin'ny tekno vacances. Arotsaka ao anaty urina na vata mamirapiratra ny facture. Atao ny fisariana. Isariana olona 5 izay atren'ireo commissaire au jeu. Entina mitetana Antananarivo ireo olona 5 voasarika. Iantohana sakafo atoandro, aterina isam-baravarana ny hariva. Toerana maro no afaka tsidihana amin'izany. Ohatra amin'izany ny eny amin'ny Croc Farm, Tsimbazaza, ny rova ny Manjakamiadana. Raha ny fanazavana, mahazo tombony kokoa ireo mividy telefona na haut de gamme. Izy io zany tsotra fomba fandraisana anjara rehefa mividy telefona anankiray ianao tekno rehefa tekno anankiray fotsiny minina vidinao no gaba de gamme ka hatraminao de gamme dia mandray anjara fisariana ianao. Ao anatin'izy moa zany dia mahazo tombony ny olona izay mividy haut de gamme satria raha mividy haut de gamme anankiray ianao dia mahazo telefona cadeau anankiray ty 349 anankiray ty dia mahatra batterie tsara double SIM mety amin'ny rehetra tsara rehefa manao appel sotrotro izany miatra be batteriany. Ao anatin'izay vita fisakafoanana atoandro dia hoentina mitety amin'ireo faritra izay mbola tsy hitanao ianao dia ateriny ianao ny hariva any amin'ny lavatranonao izay misy anao any. Ahitana ity tekno vacances ity avokoa ireo tranombarotry ny Elite GSM sy ny tekno. Eny amin'ny Elite GSM Ampefilo, tekno Beoririka, Supreme Center, ary eny amin'ny Madinox 67 hectares. Fanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taonan'ny Elite GSM sy ny tekno. Ny tekno izay fantatry ny rehetra amin'ny atsaran'ny kalitao. Tafahoana ireo tisiny manana teny Antsahamanitra tamin'ity androany ity nandritra ny fampisehoana mijoboka vacances niarana tamin'ireo mpanakanto maro ankafizan'ny tanora amin'izao fotoana izao sy tsy afaka mbava maro ny iran'izy ireo nafanany ambiance ary efa samy niezaka analazy avokoa na ireo mpijery na ireo mpanakanto tamin'izany arahoara ny sombony fampisehoana. Eto Antananarivo no anombohan'ny festival Somaro amin'ity taona 17 ity izay atao ao amin'ny Coliseum Atsonjobe ny alahady 30 ny volana
Jolay ho avy izao nampitolaina ny lohateny hoe ambiance haute voltage manalazy vita baka moa ny fampisehoany izay ahitana ny ireo artiste international efatra dia i Singila avy atsy France, Tofan avy atsy Togo, Serge Beno avy ao Côte d'Ivoire ary Bako Ali avy atsy Mayotte. Vaovao sy Stéphanie kosa no artiste avy eto Madagasikara. Fanampanazavana. Eny rehefa manakaiky ny fotoana azadino amin'ny 30 volana jolay izao misy an'le fety goavana be manerana Madagasikara izay antsointsika hoe Somaro. Ahitantsika ny groupe Wawa tahaka Stéphania sy ireo vahiny izay fanta-daza efa tsisy vinantsika ntsony avy any ivelany. Noho izany dia manasantsika rehetrarehetra ho tonga maro amin'ny fotoana io fa hiara hifetitsika azadino amin'ny 30 volana jolay izao ao amin'ny Coliseum. Yeah. Tu as reconnu l'équipe, c'est Toufan, Barabas, Massadjas. Nous serons en Tanarive le 30 juillet au Coliseum. Toi-même, tu connais quand Toufan est là, c'est Guetta, Tiré, c'est Niebra, et c'est que tu veux. Ah, Mag. Bon, voilà. Mag. On arrive, les gars. Fais un t-shirt. Hey yo, Madagascar, c'est Singila. Alors, je serai très bientôt à Tana en concert pour le 30 juillet. Au Coliseum avec Wawa Salégui. Venez nombreux et nombreux, il y aura une belle ambiance. Compte sur vous. Salut Madagascar, c'est Serge Beno. Je vous donne rendez-vous le 30 juillet du côté du Coliseum à Tana. Je serai là-bas avec mon frère Wawa. Hey, soyez tous présents parce qu'on va casser la baraque. On est ensemble, famille. Bra. Les amis du côté de Madagascar, nous vous donnons rendez-vous ce 30 juillet à Coliseum du côté de Madagascar. À Tana, un concert inédit de ouf, un concert exceptionnel du jamais vu, avec le grand Wawa Saling et Serge Beno et ces danseuses que nous sommes. Voilà. Donc ne ratons aucun cas ce grand concert. Bisous. Wawa Saling ity azadingatsika amin'ny fotoagna amin'ny dimanche 30 juillet ao amin'ny Coliseum de Madagascar. Rendez-vous tsika Mangalas vita baka, ambiance haute voltage. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nampahafantarina io atoandro io tetsy amin'ny Aksa Amboda ny logo vaovaon'ny Fédération Malagasy ny taranja tennis. Niaraka tamin'ny fampahafantarana ny site webny Fédération Fanovana izay vokatry ny fiovan'ny mpikambana vaovao nandrafitra ny Fédération sy ny fomba fijery sy ny fiasa vaovao ary ny hoentomanana matanjaka kokoa. Fanampanazavana. Fédération mampafantatra ary ofisialy amintsika rehetra fa niova ny logo ny fédération araka hitanareo ato afarany antelo radara. Ny antony fanovana moa dia tsotra satria ny ekipa vaovao, ny fomba fijery vaovao, ny fomba fiasa vaovao ary miaraka amin'ny moyen plus conséquent na hoe miaraka amin'ny fitaovana na raha matérialy na raha bola na raha teknika matanjaka kokoa no teo aloha. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia dimy no maty nandritry ny fitokonana faobe sy fidinana an-dalambe nataon'ny vahoaka ao Venezuela. Omaly fitokonana izay naharitra 740 ora manohitra ny lalam-panorenana vaovao ka sain'ny filoha Nicolas Maduro atao fanadina amin'ny sary France 24. Fifandonana mahery vaika tamin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka no ateraka ilay fitokonana faobe naharitra 740 ora atao Venezuela. Dimy no namony ny enina nandritr'izay, ampolony maro no naratra. Mitotaly 700 kosa izany nanomboka ny volana Aprily tamin'ny fisiany hetsika maro samihafa manohitra ny fitondran'ny filohan'ny an-toerana Nicolas Maduro. Taoriany fiantson'ny mpanohitra ny fitondran'ny fitokonana io, izay ny farana omaly arivo sy 100 ny vahoaka no nanaraka sy nanatanteraka izany. Nampitandrina ihany koa ny teo anivon'ny parlemanta Freddy Guevara fa hiamafy ny hetsika androany. Sabotsy ary ny alahady ho avy izao andro anatanterahana ny fifidianana mikasika izay fandrafetana lalam-pandrenana vaovao izay.
nandray fepetra mpitondra fa tsy azo atao manoloan'izany ny hetsika isan-karazany sy famorona olona maro manambana ny sambotra ireo izay tsy manaraka io fepetra io ny tandron'ny filaminana ary ampiditra mponja tsy ampiembotra ny vahoaka nefa izany raha ny fanazavana. Nilaza ankilany ny filoha Nicolas Maduro fa izy ny lehibe mitantana ny firenena ka izay baiko no tokony arahana. Manohitra io fitondrana io ihany koa ny filoham-pirenena Amerikanina ary nambarany fa filohampanao didy jadona ny filoha Nicolas Maduro. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity nodimandry ary hita fa teo atao an-trano ny fonenany tetsy akady fotsy io maraina io mamirakoto alvero raha ny fanadidina nataon'ny polisy siantifika teny an-toerana nahitana diambalany vatany. Ny fampihavanam-pirenena amin'ny fomban-drazana no vahaolana hitan'ny tangalamena hamanan'ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena raha nambaran'ny filohan'ny tangalamena eto Madagasikara. Ary farany mody zazalahy 20 isa no natao didipoitra fahobezany karakarainy antoko malagasy miaramiainga androany tao amin'ny komuna Akadinandriana etsika izay nanala fahasahiranana ny ray aman-dreny moa raha ny fanazavana azo. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika.